Amen. Iny ary tenin'Andriamanitra tsika. Joba toko faharoa dia raha fahitatsika dia raisitsika ny eo amin'ny andininy 10. Raha fahitatsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy taminy, tahaka ny tenin'ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Averintsika indray mandeha ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy taminy, tahaka ny tenin'ny vehivavy anankiray adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Eto Joba dia niteny tamin'ny vadiny vehivavy iray izay ataony hoe tahaka ny vehivavy adala ny teninao. Joba dia raha ny tantaran'i Joba no jerentsika manokana dia izy dia lehilahin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra. Lehilahy izay natahotra an'Andriamanitra, lehilahy marina sy mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra, ary lehilahy iray izay tena nifaly ny ratsy rehetra teo anatrehan'Andriamanitra i Joba. Tantaran'i Joba ihany koa raha jerentsika manokana dia nandalo tena mazana Joba teo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Nandalo tena hoe raha miteny hoe izaho hoe tompo tsy zakako izany. Raha izany teo raha izany teo amin'ny toeran'i Joba dia izaho hoe Jesosy io tena tsy zakako kosa angamba izany. Fa tena nandalo zavatra tena hoe mafy Joba teo amin'ny fanomponan'Andriamanitra, teo amin'ny maha izy mpanompon'Andriamanitra izany dia nandalo zavatra tena mafy. Nananjanaka 10 Joba teo amin'ny fiainany, niteraka 10 mianadahy Joba teo amin'ny fiainany. Nanana tena arena be da be Joba ozy ny tenin'Andriamanitra. Fa tao anatin'izany fananan'izany zavatra rehetrarehetra izany indray ny mpimaso dia niala teo anatrehan'i Joba daholo izany. Niala teo anatrehan'i Joba izany, tsisy nanana amina zanaka 10 azany. Maty ny zanany 10 mianadahy, tsisy tsonona ny ray azany. Ny fananany rehetrarehetra ihany koa ringana daholy. Efa nisy mpanompon'Andriamanitra takasy takanao, mpanompon'Andriamanitra. Taorian'izay ihany koa Joba dia mbola nandalo zavatra sarotra. Nandalo zavatra sarotra izy. Nandalo zavatra sarotra Joba hoe aminao mbola navelan'Andriamanitra trany ny Satana nanao izay tiany atao tamin'ny Joba. Fa izy Andriamanitra hoe miay nitokana ihany no azalaina amozy izy. Nalefa ny Satana nivay hatrany an-tampon-tokatra ny am-paladia ozy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Joba. Tena nijaly. Izany hoe vaizany tsika ary misy vaikely anankiray tena efa miferinaina, efa tena marary mitady hevitra aiza ny fanafody anosorana ny tena lamanty fa malaitaina loatra mitondra fihevitra mihitsy ary ty vaikely ty. Fa ny Joba hatrany an-tampon-tokatra ny am-paladia ozy ny tenin'Andriamanitra feno vai ny vatany tamin'Andriamanitra, ary mbola mafisin'Andriamanitra hoe marina sy mahitsy ary natahotra an'Andriamanitra sy ny fadiny ratsy rehetra izany mpanompon'Andriamanitra izany teo anatrehany. Zay ny tantaran'i Joba hoe aminao, zay ny tantaran'i Joba hoe lehilahy tena natahotra an'Andriamanitra, ilay mpanompon'Andriamanitra. Nefa ny zavatra ny ainany dia tsy arakaraka izy hoe mpanompon'Andriamanitra io. Amintsika kristianina manko izany mpanompon'Andriamanitra izany dia hoe satria ny Andriamanitra ny teny raha zanako sy ny asan'ny tanako dia ka didiko ihany. Raha didin'Andriamanitra tokoa ve Joba navelan'ny asa teo amin'ny fiainan'i Joba Satana? Ny eritreritritsika kristianina dia hoe tsika raha fa zanak'Andriamanitra dia tsisy zavatra tokony antsofantsika intsony, tsy ry havana alao ao anatin'ny lohantsika mihitsy. Izany hoe tsisy zavatra antsoan'ny kristianina intsony raha fa manana an'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainany. Ozy ny tenin'Andriamanitra ety amin'ity izao tontolo izao ty ny nahitana fahoriana, nahitantsika fahoriana ety amin'ity izao tontolo izao ty. Raha mbola eto ty izao tontolo izao ty tsika tsy maintsy miaina amin'ny zavatra mandalo eto amin'ity izao tontolo izao ty. Joba ro hiata aminao ty hoe mpanompon'Andriamanitra marina mahitsy, natahotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy rehetra. Nefa jereka zavatra nandao alohany, jereka tsy mifanaraka tamin'ny mazy mpanompon'Andriamanitra anazy, tsy mifanaraka. Asory ao anatin'ny saintsika ankehitriny manomboka androany hoe
za zanak'Andriamanitra dia tsy tokony hisy zavatra tokony hakasika anahy, ny ratsy rehetra tsy tokony iseho eo amin'ny fiainako tsony satria ny Andriamanitra no miadidin'ny fiainako. Andriamanitra zany mety Andriamanitra miangatra satria tsika mety tena ataony tena kolokoloiny tsara, tena ataony tsisy ninona zay mampijanona mampitahotra antsika fa hono Joba no nataony nandalo amin'ireny zavatra rehetrarehetra reny, fa tsika dia iray ihany eo anatrehan'Andriamanitra, iray ihany eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Joba hoy aho dia lehilahy tena marina sy mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra nefa nandalo zany, ary ny tenin'Andriamanitra dia niteny teo hoe moa ny soa ihany vao izy no raisitsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra zao zany dia okenao tena hitoetra ao anatin'ny sainao raha fa misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika kristianina dia tokony tena hisaotra an'Andriamanitra tsika, tokony tena naka ny Joba mihitsy. Joba ny rehefa natao anatin'ireo zavatra zay nandalovan'ireo ireo tena fahoriana sy fijaliana zay nandalovan'ny Joba ireo, tsy mba nymonimony ny Joba. Ny vadiny asa miteny anazy hoe nitenena ratsy an'Andriamanitra ianao ozy izy dia ho vaty, fa tsia tena tsy niala Joba, tsy niala tamin'Andriamanitra tamin'ny fahamasinana, tamin'ny fahamarinana mihitsy Joba tsy niteny. Na dia ilay vadiny tena tiany azany, ilay vadiny tena tia azy azany dia nanoro saina ratsy ho anazy hoe teneny ratsy Andriamanitra dia ho vaty ianao, fa tsy nanao Joba. Ny aretan'ny zavatra izay nampandalovina teo amin'ny fiainany, ny aretan'ny fahoriana ny fijaliana izay nampandalovina teo amin'ny fiainany. Ohatra iray azontsika tena ampamafy ihany koa ny amin'izao fanarantsika an'Andriamanitra zao dia tantaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy samy malalantsika hoe zanak'Andriamanitra. Ity ny zanako malalako ozy izy Andriamanitra izay tsy foko indrindra, zanak'Andriamanitra Jesosy fa ilay zanak'Andriamanitra tao an-danitra tonga nofo nanao asa-pamonjena tetỳ ambony tany ho azy sy ho anao, ho an'ny olombelona rehetrarehetra. Jesosy Kristy ihany koa dia tena hoe ohatra lehibe, tena hoe azontsika tsapaitanana ary azo tena tonga atsika tena hoe hifikitra amin'Andriamanitra, atsapa hoe na dia ny zanak'Andriamanitra ekaiza dia tsy fiadanana ny zavatra ny ainany, fa mbola nandalo zavatra tena hoe mafy ihany koa ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia nanao asa-pamonjena tetỳ ambony tany. Tamin'izany asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy izany dia betsaka ny zavatra tena niaretany, nandalo ady, nandalo fanesona, nandalo latsa, nandalo teny ratsy mihitsy asa tamin'ireo fariseo sy ireo mpanoradalàna, tena nandalo zavatraritra ary farany dia tena nandalo tamin'ny fahafatesana misy azany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tao an-danitra tao nefa nitondry izany rehetrarehetra izany. Raha mandriamanitra anazy dia tsy hitondry izany mihitsy izy, fa nosy ny tenin'Andriamanitra hoe zavatra rehetra ozy natao hiaray asa asoa izay tian'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra izay zavatra izay nitondra niafaratra amin'ny fahafatesana ho iambinao Jesosy Kristy. Niafara tamin'ny fahafatesana izy satria raha tsy maty Jesosy Kristy tsy nahita izao famonjena izao saosy ianao, tsy nandray famonjentsika raha tsy maty Jesosy Kristy ka nitsangana tamin'ny maty tsy nandray famonjena saosy ianao. Ohatra iray tena tokony hampahery antsika mihitsy ny zavatra nandalovan'i Jesosy, ny zavatra nandalovan'i Jesosy tetỳ ambony tany, hoe izy ary ny zanak'Andriamanitra, izy ary ilay Andriamanitra tonga nofo nefa tsy mba mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana tetỳ ambony tany, tsy mipetraka tamin'ny mahazany Andriamanitra anazy zany, tsy mipetraka tamin'izany mahazanak'Andriamanitra anazy zany, fa mbola nandalo fahoriana fijaliana ady teny ratsy ary hatramin'ny fahafatesana. Ho iaho aminao hoe ratsy maty Jesosy Kristy tsy nahita izao toeram-pahasoavana izao izaho sy anao. Tao anatin'izany dia nangataka Jesosy tao anatin'izany fandalovana ady lehibe izay niainana izany
nangataka jesosy tamin'andriamanitra eo raha eo raha sitrakao dia soraniko ty kapoka mangidy ty inona moa ny antony tsy nanesoran'andriamanitra ilay kapoka mangidy teo amin'ny fiainany fantatr'andriamanitra fa raha sorona amin'i jesosy io kapoka mangidy io a dia tsy ho tanteraka mihitsy ny famonjena tsy ho voavonjy ny olombelona rehetra tsy ho voavonjy tsika raha nasoron'andriamanitra io kapoka mangidy io na dia mafy aza ny fenon'ny rainy an'izany teniny izany hoe raha sitrakao dia sorianiko ty kapoka mangidy ty fa nataon'andriamanitra tsy maintsy ny zaka an'izay jesosy mba atonga antsika zanak'olombelona voavonjy isorantsika andriamanitra fa tsara isorantsika andriamanitra fa tsara eto ihany koa tsika dia mbola misy ihany koa lehilahy anankiray a zay ataontsika hoe zavatra zay lazaina ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainatsika nampandalovin'andriamanitra eo amin'ny fiainatsika indraindray a dia anehoan'andriamanitra ny voninainy misy tantarana lehilahy anankiray lazarosy haintsika tsara nga mpantantarany lazarosy dia lehilahy anankiray a anadahany Marta sy Maria zay nambarany tenin'andriamanitra fa tena tian'andriamanitra ary tian'andriamanitra tiany jesosy ary tena tiany jesosy tiany jesosy ihany koa izy ireo ndray andro maty lazarosy dia niantsona mpanantsony jesosy izy rovavy dia raha fanatsony jesosy dia atelona ozy ny tenin'andriamanitra voatongo jesosy efa henony jesosy hoe maty lazarosy a dia tsy tonga mihitsy izy raha tsy atelona 3 andro vo tonga tany amin'izy mirahavavy izy raha tonga tany amin'izy mirahavavy izy dia nitomany izy mirahavavy nitomany teo anatrehan jesosy eo raha teo ianao jesosy dia tsy maty izy efa ny jesosy a tsy nakasarotra akory jesosy tsy nakasarotra nanangana ny lazarosy tamin'ny maty reny zavatra tahakan'ireny a dia tsy hoe zavatra tian'andriamanitra akory a ampahorinan'ny Maria sy Marta fa zavatra tian'andriamanitra anehoana ny voninainy amin'ny Maria sy Marta anehoany amin'ny voninainy tamin'ny olona rehetra zay nanatrika ny fatin'ny lazarosy hoe andriamanitra dia andriamanitra mahay zavatra rehetra andriamanitra ihany koa dia andriamanitra manana fotoanany ary ny andriamanitra zay tompontsika koa dia andriamanitra tsy azo terena tsy afaka aneren'andriamanitra teto zao ny Maria sy Marta miteny hoe raha teo ianao dia tsy maty izy tsy azontsika terena mihitsy andriamanitra hoe andriamanitra tsy maintsy velominao a velomina tsy maintsy velominao a fa andriamanitra manana fotoanany a ary manana ny tiany anehoany zany teto izy atelona zay vao nampiseho izy hoe nanangana ny tonga tany amin'ny lazarosy ka nanangana azy tamin'ny maty ny zavatra iainantsika kristianina ihany koa dia tahak'izany hoe indraindray misy zavatra mpandalovin'andriamanitra eo amin'ny fiainatsika indraindray tena zavatra mafy tena mafy tsy zakatsika mihitsy aza indraindray a ohatra mandalo aretina ny kristianina iray indraindray mandalo aretina tena mafy ny kristianina iray betsaka ny aretina amin'izao fotoana izao ny cancer ninona ny diabeta ninona feno tratran'izany aretin'izany mahazo an'izany aretin'izany na ny kristianina na tsy ny kristianina fa tian'andriamanitra tsika tian'andriamanitra ny kristianina zay mandalo anatin'izany aretin'izany a mba hanana faharetana tian'andriamanitra tsika ihany koa hiandry an'andriamanitra fa andriamanitra teany eo voninainy amintsika andriamanitra ne teany eo voninainy eo amintsika fa indraindray tsika kristianina no mahatonga an'andriamanitra tsy mahany eo voninainy eo amintsika dia tsika indraindray tsy te hiandry an'andriamanitra tsika tsy te hiandry an'andriamanitra ohatra ny ela loatra zany fotoanan'andriamanitra zany alao ahitady zavatra mihitsy anasitranako anahy dia avelan'andriamanitra mandana reloha mitady ianao avelan'andriamanitra andriamanitra tsy manao forcé hoe andraso foana za ihany ny mpanasitrana anao tsy avelany ianao mandana reloha fa eo foana andriamanitra miandry antsika eo foana andriamanitra tsy nysoa iandry avana ny raisintsika avy amin'andriamanitra fa ny ratsy koa teny taminao tany amin'ny voalohany hoe alao ao anatin'ny saintsika hoe za zanak'andriamanitra dia tsisy zavatra azo anahy za tsy marary za nitsony fa tsisy za zanak'andriamanitra efa nentin'i jesosy ny diakapoka ny tsivy amin'ny telopolo nentin'i jesosy mitondran'ny aretiko
fa ny tompony teny raha mbola ety amin'izao tontolo izao ty etrina hitanareo fahoriana tsy maintsy mandalo aretiny izao sy ianao raha mbola ety amin'izao tontolo izao ety raha mbola eto tany any an-danitra tsika vao mahazo fiadanana tsisy nininona tsoy fa raha mbola eto tsika tsy maintsy mandalo aretiny tsy maintsy mandalo aretina na zanak'Andriamanitra azany fa zao kosa mitombona antsika tsika manan'Andriamanitra mampahirintsika ao anatin'ireny aretin'ireny mampatanjaka atsika ao anatin'ireny ary manome atsika hery azontsika mizaka n'ireny aretin'ireny Andriamanitra ny olona kera fa tena hiaran'ireny aretin'ireny dia ny olona tsy manana an'Andriamanitra dia mitady hevitra hafa lasa mamono tena tsy zakako tsony ty aretiko ty fa lasa mandeha mamono tena amin'izay raha avy eo soaniko daholo eto fa tsy zakako tsony zany fanahitaina an'izany fa oaniko indray manapaka daholo reto fanafody reto tsaroko tamin'ny zanarary teo tratran'ny gripa daholo zao tsika mampahery atsika fa tena aritra ny amin'izany fa tao anatin'ny narary tao anatin'ny 3 herinandro narary tratran'ny gripa tsy mbola narary ohatr'izany tsy mbola nahita an'izany areton'izany 3 herinandro zany fa raha fa marary dia 2 andro 3 andro ihany dia afaka fa tao anatin'izay ako zaho nanompo an'Andriamanitra ty mitolo teny aminareo ty fa tika tratran'ny dépressif mihitsy ny atao anatin'izay tena sorena raha vao maheno olona mitabataba fotsiny dia sorena ny lohako ohatra misy zavatra tsy zakako mihitsy raha vao misy zavatra kely dia tsy zaka ny saiko ohatra ny tsy zaka ny saiko daholo tena natsiaro tena hoe nahatsapa hoe tena ohatra ny jaka tao anatin'izay fa isorako Andriamanitra tsy mba nampienjerana tao anatin'ireny raha enjerana dia mbola naharina any mitsanganatra andao mitsangana isorana Andriamanitra zay ny tompontsoantsika zanak'Andriamanitra ny tsika tsy maintsy marary fa ao anatin'ireny aretin'ireny Andriamanitra dia mamangy antsika isan'andro mampahery antsika zontsika mizaka n'ireny aretin'ireny mahatonga antsika mampahery antsika isan'andro hoe azakivy fa tsy maintsy sitrany ianao ao anatin'ireny aretin'ireny koa Andriamanitra dia teany amin'ny voninahiny amiko sy aminao tsika le raha fa maharitra dia ao anatin'ny faharetantsika Andriamanitra no miasa fa raha fa tsy maharitra tsika dia tsy miasa koa Andriamanitra ny zavatra ampandalovin'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny fiainantsika dia tian'Andriamanitra ampandresen-dahatra n'izao tontolo izao resena lahatra amin'ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainana kristianina ny zavatra izay miantso eo amintsika kristianina tsy hoe kory ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika dia ny vokany dia ho fahoriana sy fijaliana mandrakizay na ho fahafatesana fa tian'Andriamanitra ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika ireny mba handresen-dahatra ny olona mbola tsy manana an'Andriamanitra ny olona mbola tsy nandray an' Jesosy teo amin'ny fiainany hijery tenin'Andriamanitra tsika mba hanamarinantsika an'izay ao amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly 9 dia raisitsika ao amin'ny 7 ny tenin'Andriamanitra raisitsika amin'ny 7 ny tenin'Andriamanitra ary noho ny efa nokapohina mafy dia mafy izy dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy miambina azy tsara ny mpiandro tranomaizina ary rehefa nahazo teny soa izany teny toy izany raha lehilahy dia nataony teo amin'ny tranomaizina ao anatiny indrindra izy ary ny tongony no blokiany mafy tamin'ny bloky hazo ary noho ny mamanton'alina dia nivavaka sy nihira fiderahana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary niaino azy ny mpifatotra ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niosongozona ny fanorenan'ny tranomaizina dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavy koa ny fatorana izy rehetra dia natsiaro ny mpiandro tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina nivoa dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra fa Paoly niantso tamin'ny femaherika nanao hoe aza mamono tena fa ato ihany izahay rehetra ary izy niantso jiro dia nikaretsaka niditra sady torakofotra ka nenkoka teo amin'ny Paoly sy Silasy ary rehefa niteny nentiny nivoaka izy roalahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjena aho dia hoy izy roalahy minoa an' Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny
ankonanao. Alleloia. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny tantaran'ny Paoly Silasy tao an-tranomaizina. Paoly Silasy moa nampidirina tranomaizina satria nisy vehivavy ray izay manana fanamaloto tao amin'ny tanàna anankiray izay nalehan'izy roa lahy ireo, izay misy olona nampiasa azy anao an'izay faminaniana tsy marina zay. Tao anatin'izay no nahazon'ireo olona mpampiasa azy ireo vola be mihitsy. Fa raha tonga tao amin'ilay toerany Paoly Silasy dia nanao faminaniana ho azy ilay vehivavy zany. Nanao faminaniana azy miteny ho azy hoe ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia ohatr'izao. Fa nitezitra Paoly dia namoaka ny devoly tao anatin'izy ireo. Sosotra tao anatin'izany ilay mpampiasa azy satria tapaka ny volany. Fantatra zany marina tamin'ilay vehivavy hoe tsy tena marina ny faminaniana teneniny fa devoly no mampiteny azy amin'ny faminaniana rehetra izay teneniny amin'ny olona. Dia tezitra ilay mpampiasan'ilay vehivavy zany dia nalefany tao an-tranomaiziny Paoly Silasy. Tao an-tranomaiziny Paoly Silasy raha nampidirina tranomaizina ozy ny tenin'Andriamanitra dia nalefany tany amin'ny farany indrindra, tany amin'ny tranomaizina, tany amin'izay toerana tena sarotra, tena ivoahana, itsoahana indrindra. Tany mbola blokiana tamin'ny hazo ozy ny tongony anankiroa tany anatin'izany tranomaizina izany. Nefa izany rehetrarehetra izany tsy nahasakana an'Andriamanitra ny asa. Nanokatra nanity sororo tany ka nanokatra ny faravaran'ny tranomaizina. Tao anatin'izay rehefa n'izy roa lahy dia teo ihany. Tsy niala izy tsy niala mihitsy izy. Tsy niala izy fa teo ihany satria fantany hoe miaraka amin'ny Andriamanitra. Andriamanitra no nahatonga an'izany zavatra izany. Andriamanitra no nampiseho an'izany zavatra izany. Tao anatin'izay fisokafan'ny tranomaizina izany dia natahotra indrindra ireo mpiambina ozy ny tenin'Andriamanitra ka saika hamono tena. Jerenao amin'izany ange Paoly Silasy mivavaka sy hira fiderana ary tsy mitsoka raha mivony ny varavaran'ny tranomaizina fa mpiambina kosa saika hamono tena tamin'ny sabatra. Jereo izao tontolo izao raha misy zavatra mandalo dia mifamono tena tsy zakany, dia mifamono tena ny zavatra tiany atao voalohany. Fa ny antsika kosa raha misy zavatra mitranga dia tahaka ny Paoly Silasy ny tokony zavatra ataontsika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Idera ira fiderana sy mivavaka izy roa lahy ao an-tranomaizina ary hafana. Teto amin'izao tantara tao an-tranomaizina izao dia resy lahatra ny amin'izany zavatra mitranga izany ny mpiambina ny tranomaizina. Resy lahatra izy. Zay ny teneniko taminao dia hoe ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika indraindray dia tiany andresy lahatra n'izao tontolo izao. Tiany ampileky izao tontolo izao hoe Andriamanitra tompontsika dia ilay Andriamanitra lehibe, ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra magaly. Tiany andresy lahatra izao tontolo izao hoe ndeha mba hanaraka nompo andray an'izao tontolo izao, ndeha mba hanoloto azafady, andeha mba hanaraka nompo an'i Jesosy zany Jesosy zany zay, andeha mba handray an'i Jesosy zany zay. Tian'Andriamanitra indraindray tsika miteny hoe loza ny zavatra mahazo antsika raha antsika fotsiny izao kristianina tsotra. Io zavatra nahazo amin'ny Paoly Silasy io tsika inona raha Andriamanitra ty loza be ty. Kefitsika zanak'Andriamanitra inona ty loza be aty an-tranomaizina Andriamanitra. Izany zavatra ataoko inona very daholo ny zavatra tokony atao. Mivady aman-janako zao iza ny amerylandreny iza zao. Fa ny Paoly Silasy raha nataon'Andriamanitra tao an-tranomaizina izy dia fantatra Andriamanitra hoe isy olona voavonjy eo amin'ny alalan'izy roa lahy. Isy fanahin'olona ho vonjenao amin'ny alalan'izy roa lahy amin'izay zavatra natao taminy zany hoe tany an-tranomaizina ny ralangy afany nahitana zavatra tsara. Nahitana zavatra tsara dia hoy le mpiandry tranomaizina hoe ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy tompo inona no mety ataoko mba hovonjena aho. Dia hoy izy roa lahy hoe minoany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Raha tsy tany an-tranomaizina ny Paoly Silasy mety tsy ho voavonjy mihitsy ireo. Mety tsy ho voavonjy ireo sy ny ankonany raha tsy tany an-tranomaizina ny Paoly Silasy. Mety tsy nandray famonjena mihitsy ireo mpiandry tranomaizina ireo.
mampaherenao androany hoe oka ny zavatra izay mandalo eo amin'ny fiainantsika kristianina tsy ho raisitsika hoe ratsy daholo izay mandalo eo amin'ny fiainantsika tsika ny zanak'Andriamanitra raha fa tena zanak'Andriamanitra marina tsika dia izay rehetra mandalo amin'ny fiainantsika dia sitrapon'Andriamanitra iray sitrapon'Andriamanitra iray na ny tsara na ny ratsy tokony isaorantsika n'Andriamanitra isan'andro isan'andro tokony isaorantsika n'Andriamanitra isan'andro isan'andro zavatra mandalo amin'ny fiainantsika fa sitrapon'Andriamanitra ireny misy zavatra tian'Andriamanitra atao ao anatin'ireny misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina ao anatin'ireny zavatra mpandalovin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ireny indray manko tsika kristianina rehefa mandalo zavatra dia ny voalohany tonga dia mimenomenona zaho averan'Andriamanitra zaho mba mpanomponao ihany zaho mba mandeha nanao ny asanao ihany zaho Andriamanitra mba nanonao fanatitra ho anao ihany zaho Andriamanitra mba tsy sasatra mivavaka andro manala ilay todongotrao nefa maninona izao zavatra mpandalovinao amiko tonga dia ilay mimenomenona ny lasa loha nefa tsy fantatsika ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'ireny zaho manana hevitra heverana ho anareo izy Andriamanitra fevitr'Andriamanitra kely avana tsy fevitritsika tsika indraindray mihevitra hoe ty zavatra mandalo ty dia tena ho ratsy nefa ny Andriamanitra tia hanamboatra antsika ao anatin'ireny tian'Andriamanitra ho amboarintsika indraindray mafy dia mafy ilay zavatra mandalo fa ao anatin'ireny Andriamanitra tia hanamboatra anao tsara tia hanamboatra anao vehivavy sy lehilahy matanjaka mahery amin'ny fanomponan'Andriamanitra tia hanamboatra anao tena lehilahy sy vehivavy tena ho tafajotso gosogosony lininina ao anatin'ireny Andriamanitra tena tia hanamboatra antsika fa tsy fantatritsika ny tsika dia sao ihany hoe za zanak'Andriamanitra fa soa ihany no azoko avy amin'Andriamanitra tsy rihavana manomboka androany dia fantatsika hoe tsy maintsy mandray an'izay tsika mba hanamboaran'Andriamanitra atsika raha tonga aminao zany zavatra zany raha tonga aminao ny zava-tsarotra raha tonga aminao ny olana dia oka ianao tena hifaly ao anatin'izany olana zany hoe ty olana ty indray androany dia ty tena hitondra fagagana ty fa tsy olana mandrakizay ty olana ty indray androany dia hitondra fitahina fa tsy fahoriana mandrakizay tokony zany ny tena hoapontsika takan'izy rao lahy tao an-tranomaizina mivavaka sady ny raha fiderana tsy mimononmonona tsy miteny mihitsy hoe Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina tompo inona moa ny asanao tsy hifanatoanay novonoina ny esoina natao inona mihitsy azay no ny aminao nefa nahoana izay ty an-tranomaizina ty nitoerana mba nametrahanao anay fandera akasitraka n'Andriamanitra izy tao anatin'izany olana nandalovana zany izao senao koa androany raha mandalo ady na mandalo olana na mandalo fahoriana zavatra tsy maintsy andalo amintsika zany ety amin'ity zao tontolo zao ty fa tenin'Andriamanitra ny Andriamanitra marina amin'ny teniny hoe ety amin'ity zao tontolo zao ty nahitana reo fahoriana izy ny tena ahitana jetilisa fahoriana irery any fa tsika koa ao anatin'izay nareo fahoriana ao anatin'ireo fahoriana ireny tsika dia tena tokony tena hifikitra amin'Andriamanitra ao anatin'ireo fahoriana ireny tsika dia tokony sy hoe nandalovan'ireo fahoriana eny amin'ny fiainantsika dia atonga antsika hoe hisaraka amin'Andriamanitra atonga antsika hiala amin'Andriamanitra fa tokony tena atonga antsika ampifikitra amin'Andriamanitra reny tokony tena atonga antsika ampifikitra amin'Andriamanitra reny reny zavatra rehetra mandalo amin'ny fiainantsika reny reny ady olana reny dia amola volan'Andriamanitra antsika ngerendry havany amola volan'Andriamanitra antsika reny fa tsy takatritsika mihitsiny hoe inona indray ny anton'ity ady sy olan'ity inona indray ny anton'ity zava-tsarotra be eto amin'ity fiainako ty mamola volantsika Andriamanitra ao anatin'ireny tahaka n'ilay mpanao tao-zavatra amin'ny tanimanga volavolaina tsara raha vao mivilana dia amboarina kely indray aloha atao tsara mety tsara daholo raha vao mikitaotona dia vahanatra aloha potehana indray aloha dia amboarina tsara tena mampetena azy tsara tahaka izany amikotsika mamola volantsika Andriamanitra mamola volantsika mba ho tanteraka mandeha amin'ny lalany fahataterana dia ambony tany tsika mbola tsisy tanteraka fa any an-danitra tsika vao tanteraka daholo mamola volantsika Andriamanitra indraindray sarotra amintsika kristianina ny mandalo ireny ady sy olana ireny fa
okatsapana manomboka androany reny rehetrarehetrareny dia famolafolan'andriamanitra atsika daholy fanamboaran'andriamanitra atsika fanefen'andriamanitra atsika fanitsin'andriamanitra atsika ny zavatra rehetra mandalo eo amin'ny fiainantsika ka tokony tsy apakidy atsika rery avany na enitsika androany ny tenin'andriamanitra hoe fanamboarana famolavolana fanitsina miady sy miolana ny fahoriana aza zay raisitsika atao mahazo atsika ty ambonin'ny tany fa reny dia zavatra mandalo fotsiny any reny zavatra tsy mitoetra mandrakizay fa mandalo fotsiny any eo amin'ny fiainan'ny kristianina reny rehetrarehetra reny ary raha mandalo azy reny dia mivokatry reny dia tena zavatra tsara sady zany ve vokatry reny ne tena zavatra tsara mihitsy tsika atonga atsika tena hery amin'ny fanomponan'andriamanitra atonga atsika tena atanjaka amin'izao fanomponan'andriamanitra zao atonga atsika tsy voazongozona raha fa voazatoetritsika ao anatin'ny fanomponan'andriamanitra raha fa voazatoetritsika ao anatin'ny fanomponan'andriamanitra dia reny fizahatoetra zay mandalo amin'ny fiainantsika reny raha fa tena tamin'ny maharitra amin'ireny tsika dia reny mahatonga atsika tena mahery reny mahatonga atsika tena tafajoro raha fa maharitra amin'ireny tsika mila manaikitsika androaniny amin'ny tenin'andriamanitra fa fantatritsika izay ny tenin'andriamanitra hoe tsy ny soa ihany raisitsika amin'andriamanitra fa ny ratsikoro tsy hoe kory raha fa zanak'andriamanitra dia ny fiainako rehetrarehetra dia tsy maintsy ho fitahina foana isan'andro san'andro tsy maintsy ho fagagana foana isan'andro san'andro tsy maintsy ho salama foana isan'andro san'andro tsy ryhavana eto amin'ity zao tontolo izao tiana hitanareo fahoriana ho izy andriamanitra tsy maintsy mandalo zantsika ary ao anatin'izantsika dia tokony anaika ny sitrapon'andriamanitra tokony anaiky ny sitrapon'andriamanitra tsika zavatra mandalo amin'ny fiainantsika dia sitrapon'andriamanitra zavatra mandalo amin'ny fiainany zanak'andriamanitra dia izay no sitraky ny raiky tokony anaikitsika ao anatin'izany misy tenin'andriamanitra manao hoe ny zanaka endry makato ny rainy raha tena endry zany tsika ao anatrehan'ireny zavatra mandalo reny dia akatoavitsika reny akatoavitsika iketsika mihitsy reny eny raika eo zay zany sitraka ao amin'ny fiainako aloha na dia mafy azany na dia sarotra azany na dia fijaliana azany dia ekeko aloha fa zay no sitraka ao satria fantatsika fa andriamanitra ny andriamanitra ny tsara no andriamanitra tompontsika mety teny anao hoe tsara be izy dia amin'ny zavatra ratsy atsika efa nasavaiko taminao teo hoe fanamboarana sy famolavolana atsika reny oka hipetraka ao anatin'ny saintsika isan'andronandro hoe ny zavatra mandalo ao anatiny eo amin'ny fiainako dia fanamboaran'andriamanitra sy famolavolan'andriamanitra na ary fanamafisan'andriamanitra na amin'izao fanompoko anazy izao ka sitrakitsika ny amin'ny tenin'andriamanitra androany ho faranako ny tenin'andriamanitra mampahery anao hatrany aho hoe oka aritritsika ny amin'ny zavatra rehetra izay ampandalovin'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika oka aritritsika ny amin'ireny zavatra rehetrarehetra na ratsy na tsara izay mandalo amin'ny fiainantsika reny fa andriamanitra efa niteny tamintsika hoe moa ny soa ihany be izy no raisitsika avy amin'andriamanitra fa tsy ny ratsikoa